tsy fitoanany famezantsiny zao hoe Andriamatoa Sara Zafandrabary solombavam-bahoaka ny Madagasikara zay voafidy tao amin'ny district ny Ambatofinandrano ka asa no atao ho fampandrosoana ny district izay na voafidy azy mba hanatratrarana ny tanjon'ny filoham-pirenena hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso izay tsy maintsy miainga ny fotony amin'ny fandraisana andraikitra ataon'ny tompon'andraikitra tsirairay isan'ambaratonga ny avy. Olana lehibe sady mahamenatra ny misy ao amin'ny district ny Ambatofinandrano satria dia isan'ireo district mbola miaina ao anatin'ny fahasarotan-dalana tanteraka ny eo anivon'ny district ny Ambatofinandrano na eo amin'ireo lalana izay mampifandray ireo commune ao anatin'ity district ity izany na ihany koa amin'ny ireo mampifandray azy amin'ny district hafa satria dia maro ireo vokatra sy arenan-kibontany ao anatin'ny district ity izay ny vokatra amin'izay saingindrisy fa toa hita soritra eo amin'ny fampandrosoana eo anivon'ny district ho hatrany ny solombavam-bahoaka raha natsoina tamin'ny alalan'ny finday. Mahagaga tokoa raha ny zava-misy hita tamin'ny fidinana ifotony izay natao tany amin'ny faritra midongy andrefana iny satria olona filohan'ny androm-panjakana Mpanaramaso ireo mpanatanteraka ny solombavam-bahoaka tao amin'ny district ny Ambatofinandrano teo aloha nefa dia azo ambara fa isan'ireo district tsy ahitana fampandrosoana iny district iny raha ny tantany atoerana ary mizaka antseranaina ireo mponinao raha tsy resaka afa-tsy ny eo anivon'ny lafin'ny lalana isika. Manoloana an'izany dia nandray andraikitra ny solombavam-bahoaka vaovao ka nanao ny tatitra ny zava-misy rehetra tamin'ireo tompon'andraikitra mpanatanteraka isan'ny ambaratongany mba hijerena ireo lalana ao amin'ny district ny Ambatofinandrano sy hanohizana ireo ezaka ataon'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny fanamboarana ireo lalana mampifandray ireo commune mandrafitra ny district. Efa nisy ny fifampiresana tamin'ny governoran'ny faritra Moromania hoy izy tamin'ny Antsoatarby izay ny fanaovana taminy ka ny fandohan'ny volana septambra ho avy zao dia ho avy ao amin'ny district ny Ambatofinandrano ireo fitaovam-panamboaran-dalana eo anivon'ny faritra Moromania satria dia misy nefa lamo mapetraka ny eo amin'ny faritra amin'ny fampiasana ireo fitaovana avy amin'ny filoham-pirenena ireo. Samy miaiky avokoa moa na ny tompon'andraiki mpanjakana any atoerana na ihany koa ireo olom-boafidy any atoerana fa dia isan'ny orana sarobahana amin'iny faritra midongy andrefana iny ny faratsiny lalana ary tsy misy azo atao fa dia manaraka izay zava-misy sisa no azon'ireo atao eny fa na ireo tompon'andraiki mpanjakana any atoerana ary dia mandeha ao anatin'ny camion feno entana rehefa andeha hamonjy ny fivoriana eny amin'ny renivohitry ny district na ihany koa eny anivon'ny renivohitry ny faritra. Tsy misy azo atao izy ireo satria mafy ny mahazo ny vahoaka ao anatin'ny commune sy ny boriboritany iadidian'izy ireo. Fampandrosoana ny jerena ato amin'ny faritry ny midongy andrefana. Ny midongy andrefana io zany ny tantara dia efa toerana efa nanana ny lazan-tany ela be tamin'ny andron'ny fanjanahantany zay hoe fa tamin'ny andron'ny Andriana aza dia commune anankitelo zahay ato mivondona ao anatiny io midongy andrefana io dia Tia Mandroson'olo dia Amboroposy dia Mangataboangy. Misy endriky tovizanay commune Telotoka tsy mampandroso be misy ilala io satria amin'izao mainany zao aloha dia azo atao ny mandeha ny amin'ny Akandrefana na amin'ny Ansinanana satria afaka mifandray tsara Morondava i Mandroson'olo raha ohatra ka amin'izao mainandro zao afaka mifandray koa amin'ny Ambatofinandrano. Fa rehefa tonga ny fahavaratra dia tapaka ny lalana makany amin'ny Morondava satria ao ilay problème ny tetezan'ny sakena io ny any ny problème maharoty secondaire azy moa dia efa iny moa efa ezahana eny mba eretana eny fa io ranony sakena io misy aloha tetezan'ny sakena io raha mba vitan'ny fanjakana io dia efa mba atao hoe misokatra kely ihany ato na fahavaratra na ary mainandro kanefa ilay zany na sy zany tisy amboniny hoe sara amboarina ny lalana. Misy projet RMO tato ary efa tafiditra agnatin'ny programme projet RMO misy hoe réhabilitation ny RN35 miala avy any Ivato tonga avy any Janjina dia efa natao daholo ny fombafomba rehetrarehetra efa tonga teto ny fitaovana hanao an'ilay lalana fa vetivety teo nefa misy zavatra sy mirindra say tao amin'ny entreprise sy ny projet dia nijanona koa azy ilay tetikasa kanefa ilay zany na sy zany mbola magnatena zahay fa raha mba tafaverina indray mandeha ilay projet RMO mbola vonona zahay hiara-hiasa amin'ilay mpitetikasa projet RMO vasen'ny Banque Africaine de Développement ary mba angatana amin'ny fanjakana mba hamerina an'ilay projet RMO satria nahitana soa iny satria nampivoatra ny fambolena ary nanana programme hanatsara an'ilay lalanay ka dia mba mirara zay mba misy fagnamboarana lalana Amboroposy Mandroson'olo io indrindrindrindra maly nisy camion anankiray zao accidenté teo nisy olona anaky telo maty teo
noho ny faharasen'ny lalana zay nefa le camion mandeha ty nefa ny camion mitondra entana makagny hatrany amin'ny 11 tonnes 12 tonnes noho ny maha hoe misy vokatra ny ty fa io lalana io ihany nefa ny sakany sy mampisy ny fampirotsona ny elanelana misy eo amin'ny renivohitry ny district Ambato-Fianarana sy ny Temandrosinoro a dia misy eo amin'ny 142 kilomètre raha andeha amin'ny tongotra amin'ny 142 kilomètre zaza mambehivavy a ngamba isika za mahasapa fa sy ho vita misy zany hoe atina na sy tiana zany sy maintsy mandeha amin'ny camion ny olona aty raha ohatra ka hiakatra amin'ny renivohitra. Ny moto a misy ny moto manao taxi moto kanefa ao ateteo koa ao ambonimbony ao raha anao mandeha moto amin'iny sendra fanena amina dahaly moto anankiray na roa mety accident hafa koa zay dia zay zany hoe sy maintsy camion io ihany a no azy rahany ohatra ka le hiakatra amin'ny renivohitra ka ny ahy zany atiako atongavana amin'izay a dia sisy hafa sy ny fagnamboarana ihany ny lalana no ialana amin'ny accident ohatran'ireny tsy hita hoe iza no mena sy sy azo mena siny le transporteur satria mba fiantranany boka koa ny tolanany io azo nataony sy mitondra kanefa dia ho hita ho zaka be mahita zaza mambehivavy mandeha tongotra mitsanka 42 kilomètre 4x4 koa nefa mbola visiny aty na visy dia visy aty ary tiako hamarina dia hoe ny mpandrara miezaka ihany a miezaka ihany tena isorana an'zareo zany regny saiko na poazy le zavatra kelikely any mitondra voagera ao amin'ny 10 enina io manao ligna Ambato Mandrosinoro Malaimbandy isan'andro aller retour zany hoe mba efa mamaha kely ny probleman'ny olo zay amin'ny severana amin'ny camion kanefa dia mbola lavitra ezaka ny ahatongavana amin'ireo tena hoe misy sprinter tonga tena sy vita ny lalana aloha zany teo 5 taona teo zay a nisy ny projet Hermon zay niasa tamin'ity faritra andrefana ity a dia anisany nasongadiny andreo aloha ny lalana satria amin'le fivezivezena dia maro ny tôbila midina ny madinika nefa tena tsy afaka dia namboariny zareo projet Hermon moa zao ny point noir sy ny tetezana mampitohy ny Ambato-Fianarana sy Amboropotsy dia azo lazana koa aloha zany lalana mba ny tsaratsara rehefa maina moa ny andro dia mba azo lazana tsaratsara fa rehefa varatra ny andro dia miverina amin'ny faharatsiana tanteraka indray izy. Ny tôbila mandeha aty dia camion ny camion dia nefa mitondra olona iarahantsika mahita fa na izao dia ao anaty camion chargé no andehanana satria mamonjy réunion mensuelle moa isam-bolana ny Ambato-Fianarana dia tsy maintsy mandeha amin'io camion io a dia ny zavatra tena hita hoe tena mijaly satria raha fa mivaratra andro dia agnatin'ny herinandro anaty camion ihany fa raha fomba izao moa zany dia mba tonga andro andro izy satria miala maraina dia mba miditra any ambositra pisy maraina ray manao lavalina iny no zavatra mba raisina hatreto dia ny fitojakojana ny lalina aloha zany a ohatra ny lalina namboarina farany teo iny a nisy ny tsobahin'ny rano dia miezaka manototra ny fokon'olona tadidiny Andriamatoa ben'ny tanàna moa izay a totorina zay tena hita hoe hanimba le lalana dia misy ny fandraisan-tagnana ny fokon'olona zany a amin'le fangadianan'le canal amin'le asa tagna maro moa dia mba azo lazana hoe efa mba mihatsara aloha zany fa zay moa ny lalana lalan-tany dia sy rehefa tonga ny varatra any dia sy maintsy misy ihany lavaka dia ny amin'le hoe fitaterana io fitaterana aty a dia ngamba moa ianao fa taty nisy an'le accident nitranga teto akaikiny Manaritra teto iny a dia tsy hita menatsy iny ary any misoratra amin'ny tôbila interdit au passage nefa ny voyageur ray camion a dia sarotra dia sahita dia naky anay zany hatreto dia sahita ho aia ro mesure ho raisina amin'izay aloha fa miankina amin'ny misy mpitondra moa lehibe ao misy lehiben'ny district misy solombavam-bahoaka izy zany tokony hoe hijery akaiky ary efa fantany tsara io zavatra io a dia mety hijery akaiky an'izy io satria izy moa zao raha mato chef district tamin'ny accident farany teo iny dia vao taty nangala le olona marary sy le naratra teo iny a ny evakuer azy any Ambato-Fianarana nalaky dia nalaky dia mba azo lazana hoe misy fandraisana tagnana ataony zareo zany ary tena misy moa zany fandraisana tagnana fa le eo amin'le hagnasarana an'io zany hoe inona nefa agnatin'ny lalàna ny camion raisy tokony hitondra olona afa-tsy ny mpamily sy ny
ny mpia miasa aminazy dia io zany vao anisan'ny tsy maintsy tadiavana amin'ny vahaolagna iarahana amin'ny fanjakana foibe moa zany